Bonjour, bonsoir atao indray tsika rehetra ny tokantrano any a. Sorana tompo lehibe indray trahatra izao fotoana izay mbola ahafahantsika hiaraka andinika sy hianatra ny tenin'ny tompo dia ny fampianarana ny bokin'ny Apokalipsy. Marina fa ny fampianarana ataontsika izao dia manao ilay paralelisme ihany tsika amin'ilay Apokalipsy toko 7 amin'ilay Daniel toko 7 ary efa tafiditra ny amin'ilay Daniel toko 7 zany tsika. Iresaka ilay biby efatra lehibe zany a izay hita tamin'ny fahitan'ny Daniel. Marina fa tamin'ity fahitana ity zany dia tsy ilay mpanjaka Nebukadnezara indray no mbola nanofy ihany. Fa ilay fahitana zany nalefa amin'aniny tonga dia nomenan'ny Daniel direkta zany ilay izy. Ka izy no namenan'ny fahitana dia ny fahitana hitany biby efatra lehibe no hitany tamin'ny fahitana io zany izay misy heviny izany. Ka ijereny indrindra zany tsika amin'ity ity mikasika an'io satria fa nataontsika ny fampidirana tamin'ny lesona farany dia resaka indrindra tsika hoe inona ary zany ireo biby efatra lehibe ireo zany ary inona ny tian'ilay fahitana tenenina mikasika azy ireo izany. Dia manasa antsika raha hivavaka zany, hivavaka tsika hanomboantsika ny fotoana. Jehovah Andriamanitra raha io, Andriamanitra Abrahama ianao, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba, miantsy ny anarana zay amin'izao ora sy fotoana izao meteza raha nivavaka anao any an-danitra any. Misaotra raha io ny tantananao sy ny fimbinanao anay teo amin'ny fiainanay. Misaotra ny fahasalamana izay omenao ny tsirairay avy. Misaotra ihany koa ny amin'izay mety hoe tsy fahasalamana ho an'ny sasatsasany ihany koa. Misy antony ny zavatra rehetra. Fa ny teninao dia manambara manao miara-miasa ny zavatra rehetra asoa izay ho an'ny tianao. Peny Andriamanitra raha io, aoka ny tompo ny tsy fahasalamana izay misy eo amin'ny vahoakanao izay mihaino izao fampianarana izao dia anehoanao ny voninahitranao ray sy ny fahalebiazanao. Ka aoka tsy teny izay tsy salama manao hoe nahoana ary izay ny tsy salama tahaka an'izao. Move ozina izao, move fahotan'ny ray aman-dreninay izao, move zavatra nataonay izao tahaka an'ireo nataon'ireo mpianatra tamin'ilay jamba. Hoe any ray aman-dreniny angamba no nanota matoa jamba ilay lehilahy. Fa Jesosy dia niteny nanambara manao hoe tsy ny fahotany ray na ny fahotany fa hanehoana ny voninahitr'Andriamanitra nahatonga azy amin'izao toerana izao. Keny Andriamanitra raha io, ireo zanakao sy ny asan'ny tananao izay mitalao aminao andro manalina mitady fanasitranana ny amin'ny toe-pahasalamana izay mahazo azy io. Ao ny mikohaka rà, ao ny rhumatisme, ao ny fibrome na ny areti-kibo, ao ny aretim-bavony, ao ny aretin'andolava na ny areti-maso, ao ny hypertension, ao ny diabeta, ao ny goty, ao ny vairatsy any anaty na ny velany, ao ny covid izay tsy ny sekelina hoentiny eny na areti-po ihany koa izany, ao ny mety tapaka lalan-drà na paralysie faciale, ao ny voan'ny Alzheimer, ao ny maladie de Parkinson, ao ny cancer, ao ny sida sy areti-mandringana rehetra tompo na mety choléra ihany koa ry zany na peste. Mangataka aminao zay Jesosy io, enina ny tuberculose ihany koa aza. Aoka ry Kristy, ianao anasitrana ny aretina rehetra izay mahazo ny olona mihaino izao fampianarana izao. Hainao ny zavatra rehetra, ary ianao dia Andriamanitra be faripo sady be famindram-poko. Mangataka aminao zay Kristy. Aoka ny ilay tananao mahery sy sandronao nahindrotra tompo no ahindrotra ao amin'ny vahoakanao izay mihaino izao fampianarana izao ka hanasitrana azy ireo ny ianao. Aoka ny diakapoka taminao Kristy hitondra fanasitranana amin'izay aretina voalaza rehetra teo. Enina nisy tsy voalaza azy kanefa voatonona ny tokantrano any na ametrahana tanana sy vavana amin'izao fotoana izao dia ianao hanasitrana izany. Ka aoka Jesosy io ny diakapoka taminao hanasitrana ny aretina rehetra izay mahazo anay ny tokantrano any. Dia raina mandrakizay ny anaranao ray, kalazay ny anaranao. Mamindrafo aminay Andriamanitra. Halleluja, halleluja. Aoka ihany koa ilay ratsy Andriamanitra tsy hanina anjara, tsy hanina pahefana amin'ny fampianarana ka ny zanatsika rehetra izay alefany anakorontanana ny tokantranonay, anakorontanana ny asa mandraranay na ny fianaranay, anakorontanana ny fahasalamanay
Ninona tompo asan'ny devoly hoentina manafika anay na amin'ny fampitana zao fampianarana zao ary. Ninona asan'ny devoly zay hoentina miasa amin'ny fomba rehetra tompo anafiana anay dia le vonina noho ny amin'ny rany zanak'ondry sy ny fofonay ny Kristy zany tsy manan-kery tsy manam-pahefana na dia kely aza. Ny anaran'i Jesosy. Ravy Satana ny amin'ny rany zanak'ondry sy ny fofonay ny Kristy tsy manan-kery tsy manam-pahefana na dia kely aza. Na aminay sy amin'izay masana ny fiainana rehetra fa efa levy ny Satana sy ny asany rehetra noho ny amin'ny rany zanak'ondry sy ny fofonay ny Kristy. Dia raina ny anaranao raha io, ankalazaina ny anaranao, mena voninahitra ny ianao, asandratra hiavy ny anaranao hatramin'izao komandrak'izay. Zay rehetra reto kosa nefa Andriamanitra dia mpanompo tsy mahasoa ihany ary tsy mahatoky anatrehanao. Tsy mendrika na ny anonona ny anaranao azy. Ka dia mifona tompony amin'ny elokay sy ny tsy fahamarinana rehetra. Mamindrafo aminareo mamelany elokay renao. Diovy amin'ny ranao zay Jesosy io afa-pahotana sasao amin'ny ranao zay ho afa-keloka. Areo ka tompo ny fanahinao hitantana anay ho amin'ny marina rehetra ary marina afaka anay tsy handevo. Dia mitenena raha io aminay indray ianao miteny ity fa voninkaino izay voakanao. Sakafo ny fonay ray sy ny sainay hamantaranay ny sitraponao. Anaran'i Jesosy tompo. Na nandratanay izany vavaka izany ray teto anatrehanao. Alleloia. Misaotra tompo ray masinao. Amen. Isaorantsika trano ny tompo mbola ahafahantsika mifampivavaka. Dia ny soratra masy dia manambara manao hoe ny fivavaky ny marina no mahery indrindra. Ka izay indrindra no ahafahantsika hoe mbola afaka miaraka mivavaka zany ary indrindra ihany koa hoe nitavan-dralahy mandranitra nitavan-dralahy ny fitenenana ary ao anatin'ny firaisana no ahafahantsika ihany koa mamahany olana zany izay misy eo amin'ny fiainantsika zany mifampivava mandrakariva ka aoka tsy horeraka. Irositsika ny amin'ny lesona ary dia irositsika zany mikasika ilay fahitana zany. Ka alohan'ny idirantsika amin'ilay biby efatra zany dia vakitsika kely eo amin'ilay andinin'ny faharoa inona zavatra resahany io. Daniela toko fahafito dia ny andinin'ny faharoa. Mikasika ilay fahitana zany izay hitan'ny Daniela io. Zarentsika kely Daniela toko fahafito dia ny andinin'ny faharoa. Dia ahoana ozy izy? Vakitsika mihitsy manomboka amin'ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny faharoa. Dia ahoana ozy izy? Tamin'ny taona voalohany nanjakan'i Belisazara mpanjakan'i Babilôna dia nanofy Daniela sady nahita fahitana tao am-pandriana. Ary nosoratany ny nofy ka nambarany ny fotopototry ny teny. Dia niteny Daniela ka nanao hoe nahita tamin'ny fahitako tamin'ny alina aho fa indreo ny rivotra efatra ny lanitra ny bosesika teny amin'ny ranomasina be. Inona ny zavatra hitan'ny Daniela tamin'ilay fahitana alohan'ilay hoe mikasika ilay biby efatra lehibe zany. Dia ozy izy hoe dia niteny Daniela nanao hoe nahita tamin'ny fahitako tamin'ny alina aho fa indreo nisy rivotra efatra ny lanitra ny bosesika teny amin'ny ranomasina be. Zany hoe kode zany ilay teny. Nisy rivotra efatra ny lanitra ozy izy ny bosesika teny amin'ny rano be. Raha vao miresaka nefa ianao zany hoe rano sy rivotra ato amin'ny soratra masina dia maneho inona nefa zay zavatra zay. Zany hoe mamerina antsika zany zay any amin'inona? Any amin'ny famoronana satria tany amin'ny famoronana nahitantsika an'izay zavatra zay. Ny rivotra efatra ny lanitra ozy izy ny bosesika teny amin'ny rano be. Inona ny zavatra tiany zany tenenina? Dia mba ahafahantsika mahalala an'izay dia miverintsika any amin'ny Genesis zany any amin'ny famoronana nahitantsika an'izay zavatra zay. Genesis toko voalohany ny andinin'ny voalohany. Ahoana ozy izy eo amin'ny Genesis toko voalohany dia ny andinin'ny voalohany. Dia izao no vaky ny teny. Andinin'ny voalohany sy ny faharoa mihitsy. Andinin'ny voalohany sy ny faharoa. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany ozy izy. Zany hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Dia toy izany andinin'ny faharoa ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana. Ary aizina no tambonin'ny lalina ary ny fanahin'Andriamanitra nanomba tambonin'ny rano. Tamin'ny voalohany izy Andriamanitra namorona ny lanitra sy ny tany. Zany hoe tsy nisy zany ny lanitra sy ny tany tamin'ny voalohany. Fa ny voforon'Andriamanitra.
fa inona ny zavatra nisy tany ambolohany dia hozy izy ary ny tany tsy nisy endrika sady foana ary aizina no tambony lalina aizina no tambony lalina inona moa le lalina teneny io amin'ny teny frantsay no ilazany anazy dia raha vakiko kely izy amin'ny teny frantsay dia zao no teny anazy teo hoe il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme zany hoe nisy aizina zany teo ambony lalina izy dia raha vao miresaka hoe abîme nefa nisy na hoe le lalina dia inona ny resahana amin'io lalina io zany hoe rano be ny resahana amin'io dia eo ambany izy miteny an'izay inona zavatra teneniny eo ambany dia toy izany ary aizina ny tambony lalina ary ny fanahin'Andriamanitra nanomba tambony rano io abîme resahana io na rano resahana io zany io abîme resahana io zany dia le rano be io resahana io zany hoe tsisy endrika zany ty tany ty foana ty aizina ny tambony lalina zany hoe rano fotsiny zany ny planeta nisy atsika zany tsisy ninona mihitsy fa rano ary any amin'ny ao amin'ny testamenta taloha dia be mihitsy ny toko sy andininy no manambara raha vao miresaka izy hoe abîme na hoe ny lalina dia miresaka rano be izy na miresaka ranomasina izy matetika miresaka an'izay zavatra zay dia ahoana izy izy ny fanahin' Jehova ozy izy nanomba tambon'ny rano zany hoe fanahin' Jehova izy zany nanomba tambon'ny rano eo le zavatra resantsika telo hoe fifandraisan'le hoe ny rivotra sy ny rano fa anotsika amin'le teny dia ahoana izy Andriamanitra satria ny zavatra nisy dia zao foana ity tany ity zany tsisy endrika le tany ozy izy fa aizina ny tambon'ny lalina dia namorona ny lanitra sy ny tany amin'izay Andriamanitra dia ahoana izy amin'ny andininy fasivy sy ny fafolo dia zao ny zavatra teneniny eo amin'ny andininy fasivy sy ny fafolo ary Andriamanitra nanao hoe aoka hiangona ny rano eny ambanin'ny lanitra eo amin'ny fitoerana iray ary aoka hiseho ny maina dia nisy izany aoka hiangana ozy izy Andriamanitra ny rano eny ambanin'ny lanitra eo amin'ny fitoerana iray ary aoka hiseho ny maina dia nisy izany dia toy izany lay vaky teny ary Andriamanitra nanao ny maina hoe tany ary ny rano tafangona nataony hoe ranomasina ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany zany hoe nangonon'Andriamanitra zany nataony amin'ny toerana iray le rano teny ambanin'ny lanitra zany hoe misy rano ambony sy rano ambany zany nataon'Andriamanitra iny niangona le rano teo ambanin'ny lanitra ozy izy dia natokony amin'ny toerana anankiray dia lasa nataony hoe rano be iny natsoina hoe ranomasina zany iny dia lasa nipotra ny maina dia iny maina nipotra iny zany natao iny natsoina hoe tany iny maina nipotra iny zany iny maina nipotra iny zany natao hoe tany ka raha vao miresaka zany ianao hoe 4 vents des cieux atao anatin'ny baiboly na hoe rivotra efatry ny lanitra dia inona ny zavatra resahana amin'izay ny zavatra resahana amin'izay dia zao miresaka ilay 4 points cardinaux zany no resahana amin'io inona moa le 4 points cardinaux miresaka le vaza-tany efatra raha vao miresaka zany ianao ny rivotra efatry ny lanitra dia miresaka ny vaza-tany efatra zany no resahana amin'izay dia inona moa le vaza-tany efatra resahana io dia hoe ny atsimo ny atsinanana ny andrefana ny atsimo sy ny avaratra zay le vaza-tany efatra raha vao miresaka ianao ny rivotra efatry ny lanitra dia vaza-tany efatra no resahana amin'izay dia iza nefa zay vaza-tany efatra zay miresaka ny tany zany zay dia jereo fa aty amin'ny Zakariany koa izy manao an'io miresaka anazy io zany manao allusion an'izy io aty amin'ny Zakaria toko 1 no jerentsika kely mikasika an'izy io ahoana sy Zakaria mikasika izay zavatra zay Zakaria toko 1 andininy 5 dia zay ahoana jereo tsara ny zavatra resahan'ny Zakaria io miresaka le rivotra efatry ny lanitra dia manao fampitahana an'izay amin'le resaka hoe tany izany resika aty amin'ny Zakaria toko 1 ny andininy 5 Zakaria toko 1 ny andininy 5 efa hita dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ary ilay anjely namalika nilaza tamiko hoe ireo no rivotra efatry ny lanitra izay mivoaka avy nitsangana teo anatrehan'ny tompon'ny tany ozy izy rehetra
ireo ny rivotra efatra ny lanitra izay mivoaka avy mitsangana eo anatrehan'ny tompony tany rehetra. Dia eo ilay fampitahana zany miresaka izy amin'ilay hoe rivotra efatra ny lanitra amin'ilay tany. Mivoaka avy aiza rivotra efatra ny lanitra? Avy amin'ilay tompony eo anatrehan'ilay tompony tany ozy izy eo anatrehan'ny tompony tany. Jehovah Andriamanitra io. Dia le rivotra efatra ny lanitra io maneho an'ilay vaza-tany efatra io zany. Le tany nefa nivoaka avy aiza? Nivoaka tao anatin'ilay ranobe. Dia raha vao miresaka ianao le hoe rivotra efatra ny lanitra zany dia miresaka ty tany izay ipetrahantsika ty, miresaka ty planeta tany izay resahantsika ty. Ka ity fahitany Daniel ty zany, raha iverenantsika amin'izay le fahitany ao amin'ilay Daniel 7 andininy faharoa manao hoe dia niteny Daniel ka nanao hoe nahita tamin'ny fahitako tamin'ny alina fa indreo ny rivotra efatra ny lanitra nibosesika teny amin'ny ranomasina be ozy izy lehibe. Nahita tamin'ny fahitako tamin'ny alina ozy izy fa indreo ny rivotra efatra ny lanitra nibosesika teny amin'ny ranomasina lehibe. Dia inona zany no resahana an'izay? Dia le fahitana zany maneho an'ilay hoe fahitana makasika an'ilay vaza-tany efatra zany no resahana eto. Zany hoe ty fahitana hitan'ny Daniel ty zany dia maneho an'izao tontolo izao misy atsika ty amin'ny fahafenony zany. Zany hoe ny fahitany Daniel dia maneho an'izao tontolo izao amin'ny fahafenony zany. Ny zavatra zay lazainy eto zany. Dia resaka amin'izay aritsika zany, inona ny zavatra nivoaka avy tamin'io rivotra efatra ny lanitra io? Daniel 7:7. Dia izao no teneny 7. Ary nisy biby efatra lehibe samihafa niakatra avy tamin'ny ranomasina. Nisy biby efatra lehibe samihafa niakatra avy tamin'ny ranomasina. Dia toy izan'ilay vaky teny. Ny voalohany dia toy ny liona ary nanana elatry ny voromahery. Nijery ambara-panombotra ny elany ary nitsangana avy tamin'ny tany izy ka najory tamin'ny tongony roa toy ny fijoron'ny olona. Sady natao manana fon'olombelona izy. Toy izantsika ihany. Ary indro koa ny faharoa biby hafa tahaka ny bera izay nampisongotra ny ila-tenany sady nisy taola-tehezana teo ambavany anelanelan'ny nifiny ary toy izao ny voalaza taminy mitsangana ho mana nofobe. Ary ny afaka zany dia nahita aho fa indro nisy hafa koa toy ny leoparda izay manana ela-borona efatra teo an-damosiny ary biby io nanana loha efatra ary nomena fanapahana izy. Ny afaka izany dia nahita tamin'ny fahitana tamin'ny alina aho ary indro ny fahaefatra biby mahatsiravina sady matanjaka sy mahery indrindra ary nanana ny vy lehibe izy, nihinana sy nanotahota izy ary ny sisa tsy laniny dia nisosen'ny tongony ary hafa noho ny biby rehetra teo anoloany izy sady nanana tandroka 10. Ajanontsika eo le vaky teny mikasika an'izay. Nisy biby efatra lehibe ozy izy eo amin'ilay 7 verenantsika kely fotsiny ary nisy biby efatra lehibe samihafa niakatra avy teo amin'ny ranomasina. Nisy biby efatra lehibe samihafa niakatra ozy izy teo amin'ny ranomasina. Ny zavatra resahana nefa mikasika ilay biby telo voalohany dia inona ny zavatra resahana amin'ilay biby telo voalohany io? Raha miresaka ilay biby voalohany tsika miresaka ilay liona izy dia ahoana ozy izy mikasika ilay liona? Raisitsika kely fotsiny izy amin'ilay biby telo voalohany zany. Dia izao no teneniny eo. Ny voalohany izy dia toy ny liona. Izy tsy miteny hoe ny voalohany dia liona fa averiny tsara tsy. Ny voalohany ozy izy dia toy ny liona. Dia manino? Ary nanana ny elatry ny voromahery. Nanana elatra. Mbola nahita an'izany ve tsika? Efa nahita an'izany hoe misy liona manana elatra zany ve tsika? Toy ny liona izy ary nanana ny elatry ny voromahery. Dia vakitsika ihany koa ny 5. Ary indro koa ny faharoa biby hafa tahaka ny bera. Zany hoe tahaka ny bera koa zany ty. Teo toy ny liona dia hoe tahaka ny bera izay nampisondrotra ny ila-tenany sady nisy taola-tehezana teo ambavany. Zany hoe ity bera ty zany dia zao inona indray ny spécificité-n'ity bera ty? Zany hoe manana 4 paty ny bera. Zany hoe manana tongotra efatra ny bera zany. Dia zao hoe izy mandeha iny zany dia zao ny tanany anankiray zany ny mandeha iny izy dia ny tanany anankiray miakatra zany ny tanany iny. Dia miantenana amin'ny ilany fotsiny izy. Zany hoe miantenana amin'ny ila-tenany ozy izy.
ohatra zao poziko zao zany hitantsika de hoe nilany ihany ny tena de nilany zany miakatra ho asehoka atsika eto moa zany le sary rehefa miresaka an'ireo biby ireo zany tsika de teo am'vavany tibera ty zany na orsa moa izy tsika miteny frantsay zany mivavany tibera ty de misy tolatezana anankiroa zany tolatezana anankiroa zany hoe misy côte zany côte ohatran'ny hoe côte de bœuf zany fa misy tolatezana misy tolatezana anankitelo zany amin'ny vavany tibera ty zany tolatezana moa amin'ity misy an'ny tolatezana zany de misy tolatezana telo tao mivavany zany ary ny fahatelo ina ndraiky koa ny zavatra mbola resahany eo am'le fahatelo de ao nosy izy andininy faheniny ary noho ny afaka izany dia nahita aho fa indro nisy hafa koa toy ny léoparde ozy izy toy ny léoparde izay nanana ela borina efatra teo an-damosiny ary biby io nanana loha efatra ary nomena fanapahana izy le biby fahatelo ty indray a de zao tahaka ny léoparde izy fa ny mahasamihafa azy de zao nanana elatra efatra izy andinany zany nanana elatra efatra izy ary nanana loha efatra ihany koa izy hinona ny hevitra n'izany nanana loha efatra ihany koa izy zany hoe ireo biby reo zany raha mijeran'ireo biby anankitelo hitantsika reo satria ny zavatra tena teo de toy ny liona tahaka ny bera tahaka ny léoparde ozy izy de zao hoe endrika any ahonan'le biby zany reo fa tsy tena hoe zay tokoa le izy zany tsy tena hoe léoparde io na tena hoe bera io na tena hoe liona io fa endrika any ahona zany izy io tahaka zany izy io arak'le filazana anazy teo ka raha mijery zany tsika raha ohatra tsika zany ohatran'ny Daniel atao hoe maninofotsika de mahita an'izany biby zany tsika eo anaty nofotsika eo iny zany misy liona tahaka ny liona de hoe manana elatra le liona nahita koa tsika faharoa liona mamiravira le liona misy tolatezana telo mivavany le bera mantsy mamiravira le bera de misy tolatezana telo mivavany nahita ndray tsika fahatelo léoparde manana loha efatra elatra efatra marina mafy tsy cauchemar zany teo hoe nofo ratsy zany hitanao zany amin'ny alina angamany zavatra mampahatahotra zany zay nge mahatonga ny olona rehefa mamaky any bokin'ny apokalypsy na mamaky ny bokin'ny Daniel de la zay ny hoe zavatra mampahatahotra ny eo fa tsy zany ve de atao hoe filazantsara ozy izy kanefa ny zavatra tsy fantany de zao inona moa zavatra nresantsika tamin'ny farany rehefa hoe iresaka ty bokin'ny Daniel ty de zavatra hitao de zao hoe ny bokin'ny Daniel de misy langage symbolique zany hoe ara misy symbole zany ny zavatra tenenina atao amin'ny Daniel ato miresaka ihany koa hoe biby fantastique zavatra raha resaka zany biby fantastique zany zavatra tsy miexiste nge zany zavatra tsy naturel nge zany de miresaka ihany koa izy atao amin'ny bokin'ny Daniel ato resaka hoe nombre na hoe resaka hoe isa zany de izay nefa zany code zany zay zavatra rehetrarehetra zay fa mila manana maso apokalyptika zany ianao mahafantatra sy mamaky an'izay zavatra zay mba hamataranao azy zany hoe inona ny hevitra zany zavatra izany ka zay hoe teneniko hoe raha ohatra hoe olona tsy averti zany hoe no mamaky an'izy ty tonga de hoe ahoany ty zavatra mahatsiravina zavatra mampatahotra ohatrandre mijery film reny zany ianao hoe misy film de misy monstre be zany zao film vao mivoaka ndray tsy haiko raha voaingana kely izy mivoaka hitako le mandeha reny misy afisy eny amin'ny cinéma reny de hoe Godzilla King Kong sy ny karazany biby mampatahotra zany na amin'ireny dessin animé reny de misy karazana monstre reny zany amin'ny dessin animé reny zao fa zany zavatra mampatahotra tahaka an'izany fa ny tena pire ary ty mbola niresaka tsika reo biby telo voalohany reo fa le biby faefatra nge io ny tena loza indrindra zany satria le biby faefatra io raha hitantsika zany le biby telo voalohany toy ny liona tahaka ny bera tahaka ny léoparde fa ty biby faefatra ty de zao tsisy hamantarana anazy satria tsisy biby mitovy aminy fa nilazana azy fotsiny de zao hoe inona ny lazany azy andininy fafito vakitsika ngely izy andininy fafito inona ny lazana n'io biby faefatra io no ny afaka izany de nahita tamin'ny fahitana tamin'ny alina ary indro ny fahaefatra biby mahatsiravina sady matanjaka sy mahery indrindra sady nanana ny vy lehibe izy ny inana sy nanotahota izy ary ny sisa tsy laniny de nososen'ny tongony
ary hafa noho ny biby rehetra teo anolohany izy sady nanana tandroka folo. Ity biby ity zany dia lazaina hoe biby mahatsiravina ity biby faefatra ity. Tsy fantatra hoe tsisy zay fotsiny lazaina hoe biby mahatsiravina. Inona mety ho biby mahatsiravina hitanao? Tsy fantatra fa dia misy c'est un monstre nge zany fa tsy fantatra hoe inona tsisy biby mitovy aminy. Biby mahatsiravina ozy izy. Sady matanjaka be sy mahery indrindra. Dia ny nifiny dia manana nify vy izy. Manana nify vy lehibe izy. Ary tsy vitan'izay dia nihinana sy nanotaota ozy izy. Ary zay sisa sy laniny dia zao no hitsakitsahany sy nisosen'ny tongony zany. Fa eo amin'ny lohany nanana inona koa izy? Manana tandroka folo izy. Manana tandroka folo izy. Ho hitantsika io. Aseho eto ny sary io zany mba mamboatra hoe inona mety biby mahatsiravina maneho ny biby dia hitantsika zavatra mahatsiravina mbola tsy hitan'ny masontsika zany. Dia ity biby faefatra ity zany biby hafa noho ireo biby telo teo aloha teo. Zay moa ny azo antsoina anazy hoe biby hafa zany fa mahafeno anazy ihany koa dia zao hoe azo antsoina ihany koa zany izy hoe biby mahatsiravina zany ity biby ity satria zay tsisy endrika zay ny ilazana anazy hoe biby mahatsiravina zany izy. Ka ny fanehoanan'ireo biby voalazantsika rehetra teo zany zao dia zao misy heviny daholo zany ireo hoe inona ny hevitra ireo. Satria codé zany ireo biby ireo. Misy symbole zany ireo matonomenina izy dia misy heviny arabaky teny hoe inona ny hevitra zany hoe tahaka ny liona zany. Hoe nanana elatra anodinany. Inona ny dikan'izany hoe bera mitanila amin'ny ila tenany izy. Dia misy tolatezana telo eo mivavana eo. Inona ny dikan'izany hoe léoparde manana loha efatra sy manana elatra efatra. Inona ny dikan'ilay biby mahatsiravina izay manana nify vy ary manana tandroka folo. Inona ny dikan'izany rehetrarehetra zany. Fa raha mijery sika an'ireo biby ireo satria ny zavatra resantsika teo dia zao hoe biby inona zany ireo? Biby surnaturel zany ireo fa tsy biby tsy miexista nge zany. Efa nahita ve ianao hoe léoparde manana loha efatra zany? Efa nahita ve ianao hoe liona manana elatra zany? Efa nahita an'izany biby mahatsiravina manana tandroka folo zany ve ianao? Efa nahita an'izany ve ianao? Zany hoe le biby aseho ireo zany dia zao hoe zavatra tsy ara-boajanahary zany le biby ireo. Ary misy terme zay moa amin'ny teny frantsay mahafeno an'izay hoe tsy satria fanakambanana biby ny hitantsika hoe elatry ny voromahery nakambana tamin'ny liona. Hitantsika elatry ny voromahery nakambana tamin'ny liona. Dia mba miteny amintsika na hoe le hoe misy tandroka folo ny biby mahatsiravina mbola nisy an'izany. Zay le hoe biby surnaturel fa amin'ny teny frantsay zay fanakambanana espèce anankiroa zay zany ohatrany hoe voromahery sy liona. Zay le antsoina amin'ny teny frantsay hoe hybride. Hybride. Dia ohatra raha miresaka tsika miresaka tomobile misy zany ohatra hoe tomobile dia hoe le tomobile sady manana moteur thermique zany hoe mandeha gasoil ohatrany izy. Dia nefany manana moteur électrique ihany koa izy. Zany hoe zay zany le hybride misy moteur anankiroa mitondra le tomobile. Afaka mivadika zany izy mandeha moteur hybride, afaka mandeha moteur thermique dia afaka mandeha moteur électrique. Zay le atao hybride. Nefa ny Andriamanitra zany rehefa namorona ny biby dia tadidio tsara fa Andriamanitra tsy nanao zavatra hybride zany hoe nanakambana ny voromahery sy nanakambana ny liona. Fa ny zavatra hitantsika eto zany dia zao hoe zavatra tsy ara-boajanahary ity zavatra hitantsika ity. Dia jereo tsara fa rehefa manao film zany ny zanak'olombelona ihany koa dia tadidio na manao dessin animé reny izy dia manao biby hybride koa izy. Alefandreny zany hoe fa voiziny amin'ny sain'ny olombelona koa zany reny. Ohatra hoe misy an'ilay hoe licorne. Hoe soavaly dia misy tandroka eto. Ohatra ny tandroka na chèvre iny eo amin'ny androny eo na tsy fantatra. Zavatra tsy miexista zany. Ny olombelona nge mamorona zavatra tahaka an'izany. Fa Andriamanitra zany raha mijery sika ny zavatra namboarin'Andriamanitra dia ahoana? Zay ny ahitantsika azy hoe tsy ara-boajanahary. Jerentsika aty amin'ny Genesis toko voalohany 4:20 sy 5:20. Genesis toko voalohany 4:20 sy 5:20. Dia jereo tsara rehefa nanao ny biby Andriamanitra. Ary Andriamanitra nanao hoe aoka ny tany amoaka zava-mananaina samy araka ny karazany avy. Dia biby fiompy sy biby mandady na mikisaka ary bibidia
samiaraka ny karazany avy dia nisy izany. Ary Andriamanitra nanao ny biby samiaraka ny karazany avy sy ny biby fiompy samiaraka ny karazany avy, ary ny biby rehetra izay mandadina mikisaka amin'ny tany samiaraka ny karazany avy, ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany. Nivakitsika aingana ilay izy fa horaisitsika ilay zavatra teneny. Ary Andriamanitra nanao hoe aoka ny tany amoaka zava-mananaina samiaraka ny karazany avy, dia ny biby fiompy sy ny biby mandady na biby mikisaka ary ny biby dia samiaraka ny karazany avy. Zany hoe rehefa nanao ny biby Andriamanitra dia zao samiaraka ny karazany avy. Misy zany ny karazana voromahery, misy ny karazana liona, misy ny karazana soavaly, fa tsy hoe nakambana le karazany. Fa Andriamanitra zany amin'ny teny frantsay dia ny teny izy hoe selon son espèce ozy izy. Zany hoe tena mitokana mihitsy zany hoe sara miaraky ny karazany azy selon son espèce. Dia eo mamarana izy eo amin'le 520, dia ahoana izy eo amin'le 520 vakitsika mihitsy 520. Ary Andriamanitra nanao ny biby dia samiaraka ny karazany avy ozy izy, ary ny biby fiompy samiaraka ny karazany avy, ary ny biby rehetra izay mandadina mikisaka amin'ny tany samiaraka ny karazany avy. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany. Zany hoe rehefa nanao le biby Andriamanitra dia zao samiaraka ny karazany avy, na ny biby mandady io, na ny biby mikisaka io, na ny biby manana tongotra efatra io, samiaraka ny karazany avy ozy izy. Dia izany hoe ny fanaovana biby zany akambana tahaka ny hoe raisitsika ohatrany hoe ny gana sy ny gisa atambatra. Raha tsy diso sy toa zay ny mamelona hoe sarin-dokotra angambany, fa tsy araky ny natiora zany zay zavatra zay. Ny biby anankiroa zany tsy azo atambatra satria manome espèce iny zay, manome espèce hybride zany zay, manome espèce tsy ara-boajanahary zany zay zavatra zay. Zany hoe mandika ny lalan'ny famoronana zany zay nanamboaran'Andriamanitra azy. Satria ny lalàna nanamboaran'Andriamanitra any biby dia zao araka ny karazany avy. Tsy vitany hoe ny lalàn'ny famoronana ny voadika, fa ny lalàn'ny levitika mihitsy, any amin'ny leviticus any, any amin'ny lalàn'ny Mosesy mihitsy zany no voadika zay lalàna nomen'Andriamanitra ny zanak'Israely. Satria rehefa nanome lalàna ho an'ny zanak'Israely Andriamanitra dia teneniny tsara ao mihitsy hoe tsy azo ataonareo zany hoe manakambana biby samihafa zany manome espèce anankiray vaovao zany. Tsy azo atao zany zay. Nefa ny olombelona manao an'izay zavatra zay. Jerentsika ty amin'ny Leviticus 7:20 angety jerentsika. Leviticus 7:20. Dia vakitsika ny 7:20. Leviticus 7:20 dia ny 7:20. Tandremo ny didiko, aza vela ilomy amin'ny hafa karazana noho izy ny biby fiompy. Tandremo ny didiko, aza vela ilomy amin'ny hafa karazana noho izy ny biby fiompy. Eo no ajantsika le teny. Tandremo ny didiko izy. Aza vela ilomy amin'ny hafa karazana noho izy ny biby fiompy. Zany hoe tsy azo atao zany manakambana espèce anankiroa samihafa hoe manatambatra an'izay. Fady zany zay. Araka le teneniko teo hoe ny gana sy ny gisa ve ho atambatra ho amin'ny espèce anankiray, tsy azo atao zay zavatra zay. Fady eo anatrehan'Andriamanitra zay. Dia zany ny zavatra misy amin'izao fotoana zao. Andray ohatra fotsiny ahako. Zavatra tsy haiko na ny Madagasikara ilay izy ilay enina tsy. Fa aty andafy ilay izy efa mandeha be mihitsy. Efa fanondroany zay no nitsanga. Raha tsy diso mety efa fanondroany no henoko zany ilay izy. Zay ny tena marina, mety efa misy betsaka fa tsy fantatra fa fanondro henoko ilay izy hoe ny olombelona zany dia zao hoe manao azy ho Andriamanitra amin'izao fotoana zao amin'ny teknôlôjia izay eo am-pelantanany sy ny fahalalany sy ny fahendreny. Dia inona ny zavatra ataon'ny olombelona? Zavatra ataon'ny olombelona dia ity manao hoe misy olona zany ataontsika ohatra hoe voan'ny accident izy dia potika tanteraka hitarehany io. Potika tanteraka hitarehany io.
inona ny zavatra natao zany hoe tena potika tanteraka ny tarehan'io de mba hoe anamboarana ny tarehan'io zany amerena anazy amin'ny laoniny de mila atao opération izy nefa zany raha nofeo aminy zany tsy afaka anamboarana an'izay tsony de inona nataony dokotera anaovana anazy miteny izy hoe misy pohana biby anankiray ozy izy nanofa oditra na biby anankiray zany hoe le oditra ivelan'le po ty zany ty po ty zany misy oditra na biby ray ozy izy izay mitovy karakteristika ozy izy amin'ny poan'olombelona ozy izy ka azo anaovana grefy ozy izy de nataony zareo le opération chirurgicale zany anaovana an'izay transplantation zay na le figrefena le po zay zany de inona io biby nalaina io oditra kisoa pot de porc satria hoe ino mifanakaiky amin'ny poan'olombelona voaka vaovao zany tsy zavatra fironiko zany de ny grefenan'iny le visagen'le olona de faly tena amba miverina satria manao azy tena ho Andriamanitra ny olombelona amin'ny resaka hoe teknôlôjia zany nefa tena hoe tsy ara-boajanahary zany olona misy pohana kisoa zany nga vitan'izany ihany koa fa ty resaka fo ty koa opération ana fo satria raha misy olona le manana problème cardiaque reny zany de ela be anao vao mahazo grefina fo zany hoe misy fo reny afindra amin'ny foan'olona maty zany ohatra hoe misy olona maty de azo vonjenaingana le fon'le olona iny atao aty amin'ilay le olona marary fo zany de solonan'iny ny fony grefeny fa inona koa ny nalaina raha tsy diso koa mety mahadiso teneny koa tsy hoe tsy nisy zany efa nisy zany fa le biby resahana no mety diso fa zavatra tiako tenena nalaina koa ny cœur-na kisoa de nisy modification nataony zareo tamin'le cœur de inona findra tamin'ny cœur-n'le olombelona zavatra ohatran'izany raha tsy diso tao kisoa le izy fa raha tsy kisoa moa de mety biby hafa le izy fa ny fantadiavako anazy cœur-na kisoa mihitsy no nafindra tamin'le izy fa rehefa aveo nasehony zareo teo kenao mijery tele tsy na mahita an'le izy hoe nisy modification nataony zany nisy fanovana kely nataony tamin'le izy de le olona nefa de zao satria expérience no nataony fa velona nandritra ny firy ngamba enim-bolana fotsiny le olona ny velona de maty izy aveo satria mbola ao anatin'le hoe stade expérimental le zavatra zany fa zava-doza nge zany atao hoe zava-doza zany atao tena hybride de tsy haiko tsony tsy hitatsony zay ambarany zanak'olombelona zava-doza nge zany atao hoe violation ny lalàn'Andriamanitra violation ny lalàn'ny famoronana tena hoe mifandakana ny lalàn'Andriamanitra zany sy lalàn'ny famoronana satria manao azo Andriamanitra ny olombelona fa inona moa ny antony mahatonga antsika miresaka an'izay hoe maninona ireo biby fantastika reo no aseho antsika eto anehoana an'le fahitana zany zay anehoana le zavatra zay azavain'ny Daniel zany amin'ilay fahitana de zao izany hoe maneho an'ilay hoe asan'ny ratsy zany zay ny zavatra asehon'le izy io maneho ny asan'ny ratsy fa raha mijery zany tsika de zao inona moa le asan'ny ratsy ny asan'ny ratsy de zao ny asa n'olombelona zay zavatra resahana zay de ny zavatra resahana eto tsika zany de zao hoe ny histoire zay resahana eto mikasika reo biby evatra reo de zao mikasika ny zavatra eto tany zany no resahana am'ireo fa tsy miresaka ny zavatra any an-danitra miresaka amin'ny fahendren'olombelona sy ny fahaizan'olombelona sy ny fanalan'olombelona zany no aseho eto de eo sady de efa hitantsika sady zay fifandraisan'izay tany am'le testameta taloha tsy hoe tany amin'ny testameta taloha tany am'le Daniel toko faharoa ina moa zavatra hitantsika tany amin'ny Daniel toko faharoa miresaka tsika n'le vato farany iny le hoe tsy nendahan-tanana maneho n'le fanjakan'Andriamanitra avy any ambony fa raha vao miresaka tsika le fanjakana efatra tany am'le tsangam-bato lehibe de miresaka iny le fanjakan'olombelona zay le fahifan'olombelona le fahendren'olombelona de eo sady de efa hitantsika zany le izy hoe manina ny aseho
amin'ny resaka hoe biby fantastika zany na hoe biby tsy ara-voajanahary ny anehoana indray reto anehoana indray ty fahitana manaraka aty zany de zao hoe satria ara-tany zany io zavatra io resahana io amin'ny resaka hoe fahendrena sy fahalalàna olombelona de hiditra ary tsika zany am'le biby voalohany inona ny resahany am'le biby voalohany tenenatsika vakina kely indray le andininy faefatra tsy maninona Daniela toko fafito ny andininy faefatra Daniela toko fafito de ny andininy faefatra de zao no resahany eo amin'ny Daniela toko fafito ny andininy faefatra ary ny voalohany de toy ny liona ary nanana elatry ny voromahery nijery eo ambara-panongotra ny elany ary natsangana tamin'ny tany izy ka najoro tamin'ny tongony roa toy ny fijoron'ny olona sady natao manana fon'olombelona izy ny voalohany izy de toy ny liona ary nanana ny elatry ny voromahery asehoantsika eto zany le sary de hitantsika ohatra ny ahoana zany hoe liona manana elatry ny voromahery izay izany mariana zany fa ty biby voalohany ty zany de maneho an'iza zany ty biby voalohany ty maneho lay fanjakana babiloniana zany ty biby voalohany ty tahaka ilay teo am'le metaly hitantsika tany amin'ny Daniela toko faharoa izay maneho an'ilay loha volamena zany de ity liona manana elatry ny voromahery ty zany de maneho any fanjakana babiloniana izany maninona milazatsika hoe maneho an'le fanjakana babiloniana de ny antony de zao io liona misy elatry ny voromahery io de hita zany izy io taratra eo amin'ny resaka ohatrany hoe ara-babilonia na eo amin'ny maneho ny babilôna zany izy io amin'ny lafiny rehetra mihitsy satria hitatsika zany izy io eo amin'ny resaka hoe aoana moa zany fa resaka tsy haiko inona filazany hoe ara amin'ny teny malagasy ohatrany hoe karazana ohatrany hoe tsy hoe kolotsaina angamba fa eny eo amin'ny kolotsaina zany eo amin'ny kolotsaina babiloniana zany eo amin'ny kolotsaina babiloniana zany de io liona misy elatra io zany hitanao io amin'ny resaka hoe kolotsaina babiloniana zany de nahitana an'izany amin'izao fotoana zao moa zany fa potika daholo zany izy ireo satria rehefa niala teo amin'ny fitondrana zany Saddam Hussein de inona ny zavatra nisy tonga le printemps arabe taty aoriana zavatra nisy izy io teo tsy haiko tamin'ny taona firy nisy an'ile printemps arabe iny tsy haiko tany amin'ny tsy haiko taona 2010 ve sa après taona 2010 tany anga à partir amin'ny taona 2010 nisy an'le hoe printemps arabe de tonga reo atson'ny occidental hoe état islamika de rehefa tonga tany Bagdad zany na tonga tany Irak zany ireto état islamika reto de nipotehany daholy ireo ino izy ty inona filazana azy teo ireo kolotsaina babiloniana reo zany zay hita tao anatin'ny musény Bagdad satria nipetraka tao anatin'ny musény Bagdad zany izy satria fanamariana fotsiny tenenkeo hoe taiza moa nisy an'ny Babilôna taloha de tany Iraka nisy an'izany Babilôna zany taloha de Iraka nefa ny fanjakana irakany nanana musée izy zany de tao anatin'ny musény tao nisy an'ireo kolotsaina babiloniana reo mbola nipetraka tao anatin'ny musény de hita tao anatin'ireo musée reo ilay liona zay manana elatra hitao ary rehefa ohatra ianao zany hoe manao procession anao hoe mandeha anao andeha amin'ny Babilôna de amin'ny lalana makany Babilôna alohan'ny idiranao amin'ny Babilôna de zao feno tsangam-bato lehibe amin'iny lalana iny de inona ny tsangam-bato lehibe liona misy sarina liona misy elatra zany amin'iny lalana iny fa lizy moa zany efa am'le ny vestige voatahiry zany nareo sary vongana voatahiry zany efa niala tapaka ny elatra tapaka ny lohany fa le posture an'le lion zany mbola hitanao hoe le forme an'le lion de misy moa sary misy voatandrina ihany zany asehoko amintsika ato ny karazana ohatrany hoe vestige mbola tavela zany hoe ao anaty arsive am'resaka hoe sary zany fa la plupart moa zany hoe ny akabetsahany moa zany efa potika mipotehan'ireo état islamika zany amin'le hoe sarin'ny lion misy elatra izany de ny sasany koa tsangam-bato de lion ny vatany zany liona ny vatany iny de ny lohany ataony zareo lohan'ny Nebukadnezar ny lohany eo lohan'le mpanjakan'ny Babilôna zany de misy elatra le izy de hitantsika koa moa le hoe amin'le hoe lalana makany Babilôna zany
ahitantsika n'ilay liona zany zay asehoantsika amin'ny sary izany. Ny baiboly koa nefa ny akoatra n'ireo vestige zany zay hita tany Babilôna, akoatra n'ireo hita tamin'ireo musée reo zany de zao hoe ny baiboly koa de milaza fa ny fanjakana babiloniana de antsoina hoe liona manana helatra ny voromahery. Baiboly miteny an'izany. Jerentsika ty amin'ny Jérémie 7:7 izy. Jérémie 7:7. Jérémie 7:7. De vakitsika ny 7:10 tapany voalohany. Ny 7:10 tapany voalohany. Indro toy ny fiakatry ny liona avy any amin'ny kirihitr'ala eny amoron'ny Jordana no ekarany ho any amin'ny misy ahitra mateza. Miresaka ny Nebokadnezara zany izy io sy ny vahoakan'ny Babilôna zay miaraka aminy. Indro izy toy ny fiakatra ny liona avy any amin'ny kirihitr'ala eny amoron'ny Jordana no ekarany amin'ny misy ahitra mateza. 2:20. Indro tapany voalohany ihany koa. Indro anidina hiakatra toy ny voromahery izy. Eto indray izy lazaina fa toy ny voromahery. Indro anidina hiakatra toy ny voromahery izy ka hamelatra ny elany eny ambonin'ny Bozra. De aty amin'ny 7:10 izy de iza nilazany an'io? Nebokadnezara mpanjakan'ny Babilôna nilazany azy. 7:10 de zao ny teneniny azy eo. Mandosiraka mandehana lavitra, mamitsa eo amin'ny lalina riponina any Azora hoy Jehovah, fa Nebokadnezara mpanjakan'ny Babilôna nanao saina amelezana anareo sy amorikevitra amelezana anareo. Inona nolazaina ny Nebokadnezara sy ny fanjakan'ny Babilôna? Lazaina izy teo fa tahaka ny liona hoy izy, ny fiakatra ny liona avy any amin'ny kirihitr'ala eny amoron'ny Jordana no ekarany ho any amin'ny misy ahitra mateza. De aty amin'ny 2:20 izy de hoe indro anidina hiakatra toy ny voromahery izy. Lazaina eo hiakatra toy ny voromahery izy. De aty amin'ny 2:30 izy tapany faharoa de lazaina fa hoe fa Nebokadnezara mpanjakan'ny Babilôna nanao saina amelezana anareo sy namorokevitra amelezana anareo. Eo zany de lazaina mihitsy hoe iza ilay liona manana helatry ny voromahery. Nebokadnezara mpanjakan'ny Babilôna. Ny soratra masina zany manambara mihitsy hoe iza io liona manana helatry ny voromahery. De maneho an'ilay mpanjakan'ny Babilôna zany sy maneho an'ilay fanjakana babiloniana. Ka raha araka ny hitantsika teo zany, araka ny voalazan'i Jérémie sy ny araka ireo kolotsaina eny Babilôna zay hitantsika teo zay tamin'izany andro zany, de zao manapirofo zany ilay voambaran'i Daniel mikasika hoe iza ity liona ity zany sy manana helatry ny voromahery, de mazava ho azy zany fa maneho an'ilay fanjakana Babilôna zany izy tia izany. Maninona no amin'ny endrika liona sy amin'ny helatry ny voromahery no anehoana ty firenena ity? Maninona no amin'ny endrika liona sy amin'ny herin'ny voromahery zany no anehoana ty firenena ity? De zao hoe ny liona de inona ny antsoina ny liona? Ny liona de lazaina fa mpanjakan'ny biby. Faharoa manaraka zay, ny liona de zao hoe manana hery izy ny tena matanjaka indrindra eo amin'ny biby rehetra hoy izy. Ny liona zany matanjaka indrindra eo amin'ny biby rehetra. Ary hitantsika mihitsy zany ao amin'ny soratra masina. Jereo tsara ny zavatra resahany azy aty amin'ny ohabolana 7:10. Ohabolana 7:10 raisika kely zay. Ohabolana 7:10. Ny 7:10. De zao nilazany azy ato. Ohabolana 7:10 ny 7:10. De hono izy dia ny liona zay mahery indrindra amin'ny biby ka tsy miemotra na amin'inona na amin'inona. Eo zany le lazaina hoe ny liona. Ny liona ny mahery indrindra amin'ny biby rehetra. De ny liona zay mahery indrindra amin'ny biby ka tsy miemotra na amin'inona na amin'inona. De zay nanehoana ny fanjakan'ny Babilôna satria ny fanjakana babiloniana no nahery indrindra tamin'izany vanim-potoana izany. Nanjaka tamin'ny tany rehetra tamin'izany vanim-potoana izany. Ary lazaina ary Nebokadnezara ty amin'ilay Daniel 2:7-7. Inona nilazany azy? Efa hitantsika izy io. Daniel 2:7-7. De ahoana izy? Zao nilazany Daniel anazy. Daniel 2:7-7. Ianao ry mpanjako izay mpanjaka ny mpanjaka
sady nomen'andriamanitra ny lanitra fanjakana sy hery sy fahaleovana ary voninahitra. Lazaina zany izy fa izy le mpanjaka ny mpanjaka. Izy zany ambonin'ny mpanjaka rehetra. Ianao le mpanjaka ny mpanjaka, sady nomen'andriamanitra ny lanitra fanjakana sy hery, nomena hery, io le lazaina le herin'ny liona zany. Ary nomen'andriamanitra ny lanitra fanjakana sy hery sy fahaleovana ary voninahitra. Le herin'le liona zany. Le tsy miemotra tsy matahotra na iza na iza. Zay zany le asehoan'ilay le liona izany. Inona indray ny asehoan'le hoe elatry ny voromahery? De ny asehoan'le elatry ny voromahery indray zany le afainganam-pandehan'izy ity zany ny Babilonianina. Tahaka le hitantsika teo hoe tahaka ny liona ozy izy ny akarany, tahaka ny elatry ny voromahery no hanidinana ozy rehefa hanafika ny fahavalony izy zany. De zay mitsy le fahafainganam-pandehany zay zany no lazaina nyty elany ity zany. Hoe ny elatra ty na manana zay hoe légèreté zay zany eo amin'ny resaka hoe fanidinana. Atsy jerentsika kely eo amin'ny Samuel faharoa zao milaza ny resaka mikasika an'izay. Rehefa miresaka ny Jonathan sy Saul David, de zay ny ilazany azy ato. De ny amin'ny Saul sy Jonathan rehefa le manafika ny fahavalony zany de iny zay no anehoan'ny Davida, any Jonathan sy Saul izany. Samuel faharoa toko voalohany ny andininy fahatelo amby roapolo. Samuel faharoa toko voalohany ny andininy fahatelo amby roapolo. De vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. De ahoana ozy izy ato? Saul sy Jonathan izay tiana sady maty eo ty fony fahavelony, dia tsy nosarahina na dia amin'ny nahafatesany azy, faingana noho ny voromahery izy, ary mahery noho ny liona. Eo koa zany le natambatra mihitsy izy ato. Amin'ny resaka hoe rehefa tamin'ny Saul teo amin'ny fitondrana, men'Andriamanitra fitondrana de zao tahaka ny voromahery ny nandehanany. Tahaka ny liona ny herin'ny men'Andriamanitra azy, nafahany nandresy ny Filistina fahavalony. De tahaka ny superlatif io zany zay qualité nanehoan'ny Davida ny Saul sy Jonathan, de zay mitsy ny anehoan'ny Daniel ihany koa any Nebokadnezara zany eto. Araka le teny teo. Ahoana izy Saul sy Jonathan zay tiana sady maty eo ty fony fahavelony, de toy ny tsy nosaraina na dia tamin'ny fahafatesany azy, faingana noho ny voromahery ary mahery noho ny liona. Faingana zany hoe le afainganam-pandeha zany io le resaka rapidité. Faingana noho ny voromahery izy ary mahery tahaka ny liona. Zay no mikasika an'iny zany. Bon, tianao hoe faranana izy fa faranantsika le izy toizantsika raha riva raha sitrapon'Andriamanitra. De faranantsika raha riva mikasika an'izay resaka liona zay a. De hiditra tsika aveo ny amin'ilay biby manaraka mikasika an'ilay bera izany. Zay no lesitsika indray tamin'ity maraintsika de sorana ny tompo lehibe. Manasa antsika araka ivavaka raha metraka ny fotoana, amarana ny fotoana eo am-pelatanan'Andriamanitra. Ivavaka tsika raha. Jehovah Andriamanitra raha io mankalaza anao zay midery anao ary manome voninahitra anao. Eny mananitra avy ny anaranao zay rehetra amin'izao komandrak'izay. Misaotra Tompo ny amin'ny teny zay nomenao anay tamin'ny teny ity. Fampafantaranao anay ny zava-miafy ny teninao ny amin'ilay liona manana helatra ny voromahery zay maneho an'ilay fanjakana Babilonianina. Eny misaotra ray fa ianao ny fanampafantatra anay tamin'izany. Ary Baiboly ihany no manazava ny Baiboly. De raha ny amandrak'izay ny anaranao ray kalazay ny anaranao any. De sorato am-pony iray ny teninao ray ataovy an-tsainay. Amin'ny anaran'i Jesosy tompona andratanay izany vavaka izany ray teo anatrehinao. Aleloia. Misaotra Jehovah tompony maro. Amen. Fampitoana indray tsika raha sitrapon'Andriamanitra dia amin'iny ariviny indray na amin'ny manaraka indray zany fa dia baibai daholo tsika rehetra. Tainy Tompo.